totosa androany ny fifaoanaovatso ny mpiaramiasa teo amin'ny ministerin'ny posta sy ny fifandraisan-davitra sy ny orinasa Orange Madagascar. Ity fiaramiasa ity dia miompana amin'ny fampandehanana ny Tikbus izay ahafahan'ny olon-drehetra mampiasa solosaina miaraka amin'ny internet miisa 9 manerana ny Madagasikara. Tikbus miisa 9 no andeha hiteto ireo faritra rehetra manerana ny Madagasikara manomboka izao. Ny fahazahoany ireto Tikbus ireto dia vokatry ny fiaramiasa ny ministera misana ny fifandraisan-davitra sy ny orinasa tserasera Orange Madagascar. Natao androany tetsy amin'ny fibetoeran'ny Orange Madagascar tetsy Akorondrano ny fanaovatsiny ny fifanaraha-piaramiasa teo amin'ny Rotonta. Ireo toerana ny ambanivohitra aloha no tena ho alehan'ireo Tikbus ireo raha ny voalazan'ny ministra misana ny posta sy ny fifandraisan-davitra androany. Matsara azy dia hoe afaka mivezivezy na amin'ny toerana faran'izay kely azy zany ao anatinao ny matériel informatique rehetra, ny numérique rehetra, dia mampianatra indrindra ny tanora amolaka zany teknôlôjia avolenta zany. Le izy dia fampitovizana lenta, zany hoe égalité des chances ho an'ny rehetra. Fa tsy hoe tsika andrenivohitra ihany no misitraka zany hoe fampiroboroboana ny kajy mirindra zany, fa ho any ambanivohitra mihitsy ireo bus ireo dia mampianatra ny olona hoe zao ny fandehany zany tao hoe kajy mirindra zany. Ny orinasa Orange Madagascar no miantoka ireo fitaovana ilaina amin'ny fampandehanana ireto Tikbus ireto, isany koa ireo teknisiana izay hanoro sy hampianatra ny fampiasana ireo fitaovana ireo. Connexion aloha zany voalohany indrindra satria mila connexion rehefa mampianatra ny ankizy na ireo olona izay mbola tsy mahay mikirakira zany teknôlôjia vaovao zany dia tafiditra ao anatin'izay fandaharana asa izay ihany koa ny fampianarana ny ankizy manomboka amin'ny 6 taona ka hatramin'ny 12 taona ny fanaovana coding. Zany hoe dia mbola kely zany ankizy efa ampianarina manao coding manampy moa zany ny bebe kokoa amin'ny développement personnel ny ankizy. Tsy natao fotsiny ho an'ny tanora ireto fitaovana ireto fa azo ny anjarany avokoa na ny kely na ny lehibe amin'ny fandalovana ireto Tikbus ireto. Tafiditra ao anatin'ny vinany filoham-pirenena ery Ajonary Mampianina amin'ny fampiroboroboana ny tontolo ny fifandraisan-davitra moa ity tetikasa ity.